Josy efa mainka be mihitsy anao de efa kizitina be anao mipetropetroka le caméraman zay miarabantsika rehetra de miaraban'ny mpitarika amin'ny fandarana ihany koa rina miaraban'ny mpiara-miasa rehetra ihaja mamsoa ary finaingo ny mpijery moa tsy adino mitoy hatrany ny lalao PMI Madagasikara mitoy isan'andro izy io an'io zoma ndray ary zoma mahafinaritra zoma vola be isan'andro miaraka amin'ny PMI Madagasikara mialohan'izay nefa misy hatrany ny fitombon'ny mpilalona azo amin'ny lalao PMI Madagasikara anisan'izany ny fiakarana nahatratratra any amin'ny 385 308 androany eo ihany koa ireo mpanapitra niakatra 664 efatra ambinipolo sy eninjato tam'ty taona fito ambin'ny folo sy roa arivo ty io fitambarany nanomboka tamin'ny janoary nanomboka tamin'ny janoary efa manitsaka volana jontsika izao ny mpanapitrisa zany efa niakatra efatra ambinipolo sy eninjato ho atsika zay mbola tsy tonga teo amin'ilay toerana satria efa mangididy indray finaingo etony mahazo foana ny resahan'ny PMI Madagasikara fa ilay mbola tsy nahazo kosa nefa ny lalao foana manahoana azakivy azaketraka lalao PMI Madagasikara vola be isan'andro tsy vita niny tamin'ny volana mai volana avril volana mars volana février iny ihany ny vola be miaraka amin'ny PMI Madagasikara fa isan'andro anisan'izany ary anisan'izany mpilalao nahazo ny désordre quinté zao omaly alakamisy mpilalao roa be izao zany roa fotsiny teto Madagasikara nahita ny soavaly dimy tonga voalohan'ny korotana ambony ambany nibata ny vola be tamin'ny arona mahatratratra any amin'ny 3 926 000 ariary na 19 630 000 francs tsirairay avy reo mpilalao roa reo na vehivavy io na lehilahy tsy mifidy tsy fantatsika aloha hoe vehivavy sa lehilahy rehefa 8 taona ny miakatra de afaka amin'ny lalao mbola nisy ihany koa teo amin'ny TRC omaly mpilalao nahazo ny ordre iray ny vidiny tapakila ny vidiny teo Besarety Tananarivo teto Tananarivo zany mpilalao raha io ordre TRC soavaly telo tonga voalohany fotsiny nazahoany volatra any amin'ny 1 46 000 ariary sandany tapakila 500 ariary ny batany vola 5 millions mahery mitombonay andrina zany mitoy isan'andro ny lalao PMI efa akaiky zao ny asaramanitra tsy mba misy gadovy eo anay fa zay tsy mahazo mihitsy nefa zay manao foana ny orinasa PMI Madagasikara dia faly mampafantatra atsika rehetra fa mandritra ity volana jiona zay isin'ny fetin'ny asaramanitra eto Madagasikara ity ho atsika rehetra manomboka any avaratra ka hatrany atsiny ny antsinanana ny andrefana ny nivo manontolo dia misy tontona isak'izay milalao isika amin'ny lalao PMI zao aloha vetivety ilazako nareo ny tokantrano any fa tsy mahatonga ny Josy ohatra manaotro zao io tsy hoe mitangitry soavaly izy akory fa ny tongony mihetsiketsika ohatry zao amany lasa manaotro zao foana izy manaotro zao foana fa tsy hoe mitangitry soavaly izy akory manaotro zao amin'ity volana jiona ity zany dia farany ambany raha ny alatsinainy alarobia zoma ny resahatsika mitotaly hatrany amin'ny 150 millions ny tontona tolotry PMI Madagasikara ho atsika mpilalao 50 millions de francs na 10 millions d'ariary amin'ny cagnotte 50 millions de francs na 10 millions d'ariary amin'ny sixté ary ny 50 millions de francs na 10 millions d'ariary dia misy isan'andro isaky ny milalao zany hoe ny fitambaran'ireo zany farany ambany dia izay foana ny talata alakamisy ary sabotsy kosa moa de efa misy an'ilay cagnotte 125 millions de francs miandry atsika foana mitsofoka ao anatin'izay ny lalao atsika androany any amin'ny kianjan'ny Paris 25 azakazaka télé discipline trop attelé amin'ny alina ny fiaingaina course be 70 000 euros 15 partante courina 5 monja ampandray anjara tonga avy amin'ny lalao 15 partante fa zay milalao ihany mahazo ny androany zany efa mahatratratra any amin'ny 66 millions de francs tirelire namana mpiara-miasa moa adiniko foana izy zany mamsoa tonga avy amin'ny lalao iny tsy mifidy na lehilahy na vehivavy afaka amin'ny lalao avokoa ny mpifaninana be vola indrindra zao androany numéro 15 ano 3 etiny David Thomas tsara lainy io raha ohatra ka mety amin'ny mamsoa na ho an'ny lalao numéro 15 ano 3 ny anarany ny favori kosa ndray androany tsika telo
favori kosa ndray androany 10-3-14 ho an'izay aka ho atsika mpilalao vonany lalao raha mety aminao le sovaly favori dia 10-3-14 zay ny momba an'iny quinte plus quarte plus RTRC PMU volabe Madagasikara 6T kosa indray efa tafakatra hatrany amin'ny tiantena volabe rina sokafy amin'ny sofina roa de nohy tsara amin'ny orona roa dia jereo tsara amin'ny maso roa fa 128 ariary na 640 francs tirelirany 6T mipoka be miaraka amin'ny PMU Madagasikara ny Zoma tonga de anaovana pofolo carré io amin'ny Pentecôte tonga de avitsy amarana koa tsy angamba misy hatrany nitolotra tic 3 afatsika amin'ny lalao ny quinte plus quarte plus RTRC amin'ny lalao PMU quinte plus quarte plus RTRC volabe avokoa reo mitambatra anaty tapakila iray amrora sasa mikatona ny toeram-pivarotana PMU Madagasikara manerana ny nosy mazoto milalao PMU Madagasikara volabe